Ny aladitero atsaivina dia saika ijery ary anamarina no maheny amin'ny hopitaly Agera azy na tsy Andramatoa Claudine Razay Mamonjy izany ny filohan'ny SMM Ramatoa Faniry Erinaivo tsy tanteraka nefa izay fikasana hiditra teny amin'ny hopitaly Agera izay fa voasakana teo ampidirana ny tena mitondra ny fahitany sy ny zava-nisy ny andron'ny alady lasa teo ary teny Anosy ny filohan'ny SMM. Déjà aloha dia gaga be aho hoe mpanao lalàna ny sénateur dia tsy mahalala akory ny voalaza ao anaty code de procédure pénale. Toridira zany hoe ohatr'izany ny olona mpanao lalàna eto amintsika tsy mahay lalàna akory. Faharoa voalaza ny code de procédure pénale fa ny parquet no manao contrôle de la détention. Ao anatin'izay contrôle de la détention zay misy ny atao contrôle inopiné ho an'ny voafonja rehetra na aiza toerana misy azy na aiza na any amin'ny fonjy io na any amin'ny hôpital na any amin'ny toerana rehetrarehetra izay mety misy voafonja satria misy toerana hafa koa mety misy voafonja le manao MOP reny. Dia araky ny indivisibilité du parquet dia ny substitut du procureur rehetra dia afaka se substituer amin'ny procureur ary ny ao anatin'izay indivisibilité du parquet zay koa ny substitut du procureur afaka manao contrôle de toutes les détentions rehetra na détenu en chaîne pénale na détenu tsotra ary tsy io vehivavy izay iarovany ihany akory no teny amin'ny hôpital fa misy olona hafa koa teny ary natao daholo ny contrôle andreo saingy tsy nisy incident fa tamin'ny ity le chambre 126 ty ihany no nisy incident zay hoe olona tsy manana lalana akory anao visite ao amin'io chambre misy détenu io no manakana ny fitsarana tsy anao ny asany obstruction à la justice zany zavatra zany oka ho fantatry ty mpanao lalàna zay tsy mahay lalàna akory ity.